Miarabantsika mpijery androantsika dia aty amin'ny Vatel restaurant Korondrano miavaka kely fandarana satria izao no hanolotra ny sakafo mpandray anjara telo no nandray anjara tamin'ity volana ity dia safidy menu iray tamin'izy ireo dia hitako hoe miavaka moko matière première mora hita eto Madagasikara nampiasaina tsy izany fa ny menu an'i Madame Boula ilay cake mangazo sy henom-britry. Ho raisitsika ary Madame Boula e. Bonjour Madame Boula. Bonjour. Tonga soa aty amin'ny Vatel restaurant Korondrano. Ye, saotra betsaka anareo nandray anay. Tsy fisarany. Nanahoana fihetseham-po tamin'ilay menu anao voasafidy? Tena faly be mihitsy satria tafapaka tamin'ny mpijery sy mpanaraka ny fandaharana zany le menu. Dia tena nafaly be anahy mihitsy hoe izany voafidy tao anatin'ilay izy miakatra aty amin'ny Vatel. Ianaré, tsy ho lava resakantsika fa andao iroso amin'ny fikarakarana. Ianary, mialohan'ny fikarakarana dia mampatsiahy ny menu an'i Madame Boula ilay cake mangazo miaraka amin'ny henom-britry. Androany izy dia ataoko professionnel kokoa dia ny anarany dia ny effiloché de zébu rôti de gras sy purée de manioc de réduction poivre sauvage. Hanomboka fikarakarana aritsika izao Madame Boula. Eto omboana aloha dia anao an'ity henombo ity tsika dia tetehantsika en dés ngezangeza ataontsika ohatr'izay fotsiny dia en même temps afaka ataonao ihany koa ty rapenao zany gingembre ity atao amin'ity lehibe ity dia nanaovantsika anazy somary solena kely izay ny terme fitenenanay anazy somary endasina kely mahazo coloration zany dia arotsakitsika ny menaka kelikely ihany mafana ny menaka arotsakitsika ny hena fangaro kely dia afaka arotsaka ao anatin'ity vilany iray ity rano ohatrany manao ovy ihany e ohatra hoe tianao purée nareo dia ohatra ny fandrahoana ovy ihany manao mangazo dia vita izay risolena fotsiny atao maso coloration dia asitsika rano dia ao iny dia alefatsika le sakamalaho natao Madame Boula teo dia asitsika tongolo gasy efa voatoto purée day ity vita izay dia asitsika bouquet aromatika kely romarin sy tana ataontsika ao anatiny tonga dia alefa ao anatiny izay tadiny ny sira dia miandry anazy masaka tsika
Le hitanao a le akondro ampiasaintsika le akondro lahy ohatra ny ampiasainao ihany fa ataontsika friture indray le izy tsy ohatra le madame boule zay moa ma hoe revisité anazy dia ataontsika chips indray le izy miavaka kely ie dia anomboka fikarakarana an'le akondro indray antsika ilayntsika ny fitarapako atao ohatran'iny ihany ao anatin'le hodiny dia atao manify tena atao manify kely zay vita zay a anao ikarakarahan'le karaoty indray antsika dia ataontsika anatina baka kely dia ataontsika cuisson au four le izy dia asiantsika menaka kely asiantsika menaka dia assaisonnentsika sel dia poivre mbola poivre le moulu reny vita zay a dia ataontsika ambony plaque indray izy afaka jerenao en même temps petrakintsika ambonina baka fotsiny le okra dia avy eo ararakitsika kely fotsiny eo amin'ny 20 minutes ny cuisson ty okra ty au four anendian'le akondro amin'izay tsika madam-bola ianao no ataoko mikarakara anazy efa mafana menaka angamba loatra lefa masaka ty anatsika ty madam-bola ty mangazy ty dia sorintsika amin'izay ia tena efa malemy dia sorintsika anatin'ity vilany ty ty inombontsika ty dia le saosin'io le saosy le ao anatin'ny vilany io tsy hoe sorintsika fa ty indray no anaovana le saosy avy eo ikarakara le haniny tsika izao i madam-bola le saosy dia ty asiantsika dia parapavitanao ny tongolonao dia ty le poivre sauvage dia ty indray ho asiko manaikitra ny tongolo dia tia le vilany andrahoantsika le nombo teo ihany manomboka le saosy aritsika indray no ataontsika tsy atao be matière gras be loatra dia avelantsika mifondra kely eo dia arotsako le tongolo le nasena teo tsy ela kely ny fiantsonay anazy somary endasina kely dia vita zay dia arotsakitsika ny fontsika dia avela mireduire fotsiny izy dia vita ny saositsika raha ohatra ka hita hoe mandranaka be ny saosy dia afaka asiana le liaison dia filosatsika amin'izay ilay henomby ilay anaovantsika anazy esorina amin'ny le filany fotsiny le heny natao ohatran'ireny hoe varangy ireny sorina tsikelikely ohatr'izay dia madam-bola ataoko manao an'ity filosety dia za anomboka anao an'le purée ana manioc dia avy eo afaka assaisonnena koa le purée ana manioc afaka asiana persil haché
Ie, afaka asiana koa. Sady jeran'ilay saosy any aloha sao dia ritra. Tsy atao ritra be. Atao maditidity. Dia ny farany fotsiny amin'ilay saosy ity, asiantsika crème kely. Tsy adino any manesy an'ilay sel ka asiantsika poivre kely ihany. Dia vita ny saositsika. Tokantsika fotsiny izy. Izao zany voan'ilay okra atao anaty lafaoro madame Mbola. Dia kanao le purée de manioc. Dia anafana ronono kely fotsiny, tena kely. Tena atao juste amin'ny kelikely fotsiny. Ie. Dia arotsakitsika le purée an'ilay mangahazo. Le afo zany afo mamaina ianao. Atao afo malefaka ka. Dia assaisonnentsika kely. Asiantsika sel. Asiana poivre. Dia asiantsika an'ilay persil haché. Zay dia vita ny purée antsika. Vonoantsika ny afo. Dia hitra amin'ny nanaovana le mangahazo. tena Somary natao purée indray natao izy purée eto indray. fa tsy nandrahoana, natao cake. Dia hitra amin'ny dressage amin'izay antsika. Dia ny tombohana anazy ataoko façon quenelle indray le purée de manioc. Izany hoe raisitsika ohatr'izao. Dia efa manoatra izay. Izay le hoe quenelle. Dia avirina anatin'ilay rano. Amin'izay izay mihitsiny. Dia asiantsika an'ilay okra indray. Dia ataontsika ato. Dia asiantsika an'ilay effiloché de zebu. Indray ataontsika fangaro eto ambonin'ny eto fotsiny. Rehefa manao dressage dia atao miakatra en hauteur foana. Ohatr'izay koa ity. Dia androtsaka an'ilay saositsika. Zay. Dia manao déco kely farany sisa. Dia tsika mampiasa an'ity pousse de betterave dia tuile. Mampisy endrika daholo tony. Azo hohanina tsara. Afaka atao salady ihany koa tony. Zay. Dia asiantsika tuile kely farany sisa. Dia ataontsika eto indray. Zay dia vita. Vita ny dressage. Iroso amin'ny fanandramana. Eto ampamarana fandaharana sika izao dia manome fotoanantsika ampijery isaky ny alarobia, sabotsy ary ny alahady ny famerenana ny fandaharana dia hitsidika tokantrano vaovao indray tsika amin'ity volana ity. Veloma daholo. Sotra tompoko. Coupé!